dia faly miaravantsika mpanaraka ny serasera telo mihitra indray amin'ity takariva ity. Nisy zavatra nampalaelo kely satria nisy namana malagasy tanora namana izay nodomandry dia nikarakara kely niaraka tamin'ny malagasy teto Roma izay anisan'ny nafinaritra, tsy ny fahoriana nafinaritra fa ny fiaraha-mientan'ny malagasy teto betsaka dia betsaka, ka dia anisany misaotra ako amin'ny zavatra nataon'ireo malagasy namana ireo. Fa hotoizantsika ny serasera telo minitra androany dia misy fanontaniana anankiray napetraka ny namana anankiray mikasika indrindra ny fiainan'ny malagasy aty sy ny fandraisan'ny malagasy any Madagasikara izany, mentsika anazy avy hatrany. Ok, fanomiarabany hery. Dia ny fanontaniana tiako apetraka aminao zany dia ny hoe betsaka ny malagasy any Madagasikara no mihevitra fa ny malagasy rehetra mipetraka aty ivelany, na aiza aty ivelany io dia manan-karena be daholo. Ahoana no hevitrao momba an'izay? Misaotra betsaka. Misaotra misy zany tamin'izay fanontaniana izay ny voalohany indrindra maliko azy aloha dia hoe rary ny andro raha misy an'izay resaka izay satria izay ny asehoan'ny malagasy avy aty andafy rehefa tonga any Madagasikara. Betsaka ireo tsy mba mipiripirina fa miseho azy manipy vola etseroa, tsy mihena tsiny izy satria izay ilay hoe mila ravinahitra, dia rehefa tonga any Madagasikara dia mampiasa an'izany ravinahitra izany. Ka izay zany mifameno zany aloha voalohany indrindra ilay hoe ny any Madagasikara mieritreritra ny aty andafy hoe manan-karena, ary ny aty andafy rehefa tonga any Madagasikara dia miseho tena manan-karena. Faharoa manaraka an'izay mazava ho azy tsy mitovy ny fiarahamonina izay iainana raha ny karama dia efa tsy mitovy, be da be zany no zavatra tsy itovizany, dia izay zany mampatonga ihany koa ny olona any Madagasikara mieritreritra ny aty hoe manan-karena, ary misy lafiny marina izay. Ny zavatra tokony ho tsiniana kely nefa dia hoe ilay fieritreretany any namana any Madagasikara na ny fianakaviana amin'ny sasany any Madagasikara hoe raofo-potsiny ny vola aty andafy, izay tena tsy marina satria ny aty andafy raha vao tsy miasa dia tena tsy mihinana. Any Madagasikara mbola betsaka ny hoe afaka mandeha any ambanivohitra ianao raha sendra manana fahasaranana dia afaka mitangoanana, miompo kely dia afaka mihinana an'iny, betsaka ny zavatra azo atao. Fa ny aty raha vao tsy miasa dia tena tsy mihinana tokoa, ary aza mieritreritra hoe inona ny karazana asa ataon'ny olona aty. Betsaka ny karazana asa tena asa faran'izay mafy ataon'ny olona aty, izany hoe asa mampiasa vatana, asa tena mandreraka, kanefany izay no ivelomany, izay no azo ny vola. Ka izay zany diso kely amin'ilay hoe manan-karena ny malagasy aty, manan-karena ny malagasy aty, fa tsy misy vola hoe raofo-potsiny aty fa ny akamaroan'ny fa ny vola aty dia tena vidiny atsembohana daholo mihitsiny. Dia izay ny zavatra fampizaratsika androany zany manaraka indray tsika miona amin'ity serasera telo minitra ity, dia azo adino no manindry an'ilay subscribe na hoe s'abonner mba ahafahanareo hatrany mandray filazana hoe nisy video vaovao indray. Dia misaotra antsika manaraka indray, veloma tompoko.